Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray lasana babalala no ionana amintsika eto amin'izao fotoana izao dia tonga indray ny fotoana zay rahantsika ato anatin'izao fandarantsika fa afaka fiambenana zay rahanao fandarana ramoka izao ny Aki radio ny Aki media ary ny mpikambana ato anatin'ny vavaka fiambenana fa indrindra ny groupe zay maharesy izay miaraka amin'ny mivady foana manatotosana zao fandarana zao ka dia fiadana tompony io amintsika tsirairay avy dia faly be mihitsy ny tenako mino aminareo elahelitsika tsy niona tamin'ny zomatsika niona teto farany amin'izao fandarana zao ny sabata moa tsy nisy lahady tsy nisy pentecosta dia latsinainy koa tsika somary nakaina kely dia androantsika vao miona dia faly be mbola tafahoana aminareo eto indray ohatry ny efa ela be ohatry ny efa herinandro sady tsy niona dia hita hoe mamy ny fiarahana eto maminay miaraka aminareo dia mino zay fa mba mahafinaritra anareo koa miaraka aminay eto reo nareo rehefa reo dia faly zay mahita anareo ary averinay foana fa lasa tsy tadidinay zay tsy eo satria zay tonga dia faly be sady mahita anareo dia isaorana an'Andriamanitra dia tahiny tompony ianareo anabavy Marizao no niditra teto voalohany tamin'ity androany ity tahiny tompo manokana anabavy Marizao narakaraka azy Erikaraka Rodine Marie Emero Avlitina Bert Sava Tirira Albenja Mampionina Soameva Rodine Marie Zina Teoda Olgaran'Oloso ary Maevare Koda Leoni Verselina Eme Manambotso Mami Mama Valtina Faly Raheritovo Itody Raoloso Fleur ao ihany koa ry Tina Rakoto Arzaka ry Maevare ry Angela Io dia tahiny tompo Andolina Suzelle ao ihany koa ry Tojo Mikael Yajas Kapatitsy Angelin Jean Andolina Suzelle efa voateny teo Nory Malala Seheno dia tahiny Jesosy ianao dia faly zay mahitanao eto dia mampahiry anao hatrany tamin'ny vonina zay nitranga taminao tamin'ny herinandro iny dia ho lasan'izay ny ratsy rehetra Nory Malala Seheno dia tahin'Andriamanitra ianao dia faly zay mahitanao eto dia mahereza dia maharetatra amin'ny farany zany anabaviko zany dia manoroka mamanareo menakavy zay menakavy kely ekipan'ny Aki radio ny fandarana andramoka izao dia mampamangy amin'ny fianakavianao manontolo ho tahin'Andriamanitra Nory Malala Seheno Angelin Jean ao ihany koa Becky Rolande tahiny Jesosy Kotre Kamaradiny Jesosy Felina Rakoto Vero Raso ao ihany koa anareo ve mahita nitarehan'ny paster mahita tsara ozy izy Angela fa itody zany tsy mahita dia ao ihany koa ina ty tojo tena amin'izany tojoka tsy mahita nitarehako sa misy zavatra hitany tojo hafa eny Mama Valtina dia tahiny tompo Hebiebi Soa Anirina Razay Arso ihany io raha tsy fantatrareo io Hebiebi io dia Rolianisa dia tsisy isaorana Nory Malala Seheno dia Marizao tahiny tompotsika tsirairay avy faly be zay mahita anareo raha androany koa nefa ianao vao tonga eto dia fantary fa tena faly be koa zay mahitanao ary nirarianay dia zao mba raha mahery ianao androany dia tonga avandray rapitso eto foana tsika isan'andro mifampahery amin'ny ran'izao fandarana zao kadaka malala tahiny tompo dia mahereza isika tsirairay avy ivavaka aloha tsika miroan'ny zavatra aloha tsika ivavaka ameraka zao fotoana zao ampelantan'Andriamanitra dia andaontsika aloha hitondra vavaka ny fotoana rehefa tsika resadresaka kely dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny hira sy ny sisa dia andao ampandrotsika ny vavitsika Rodine Marie avy any amin'ny tany arabo any izy any Koweït izy no hitondratsika anaty vavaka fanombohana tahiny tompo anabavy Rodine raha maino anay ianao dia afaka miteny mbola faly miarahaba ho an'ny pastera ny tenako ary faly koa miarahaba ho antsika tsirairay avy mbola tafahoana amin'izao fandaharana izao andehantsika hanapetraka izao fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra mbola hiara hivavaka atsika ry Andriamanitra renay zay ny an-danitra renay tokoa ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay mpamonjy anay ankehitriny izahay Jesosy io misaotra anao izahay noho ny famindram-po izay nasehona taminay tsirairay avy noho ny fahasoavana izay nomenao anay ka mbola tafahoana eto izahay ka mbola velon'aina izahay rehetra amin'izao fotoana izao misaotra Jesosy io satria be tokoa ny fitiavanao anay be tokoa ny famindram-po sy ny fitantananao anay na fahanay nanatanteraka izay rehetra izay nataonay
ary na dia tsy teto aza zahay tamin'ny fotoana fo Jesosy io kanefa nandalo tamin'ny Pentecoste izay tsirairay avy ka mbola afaka midera sy nankalazana ny anaranao any manome voninahitry ny anaranao ny andrandrana koa zahay tamin'izany nanomezana ny fananana masina isaoranay tokoa izany Jesosy satria lehibe eo aminay tokoa izany lehibe ny herinao ankehitriny zahay hanatanteraka izao fotoana izao Andriamanitra ary mangataka amin'ny fananana masina Jesosy io ny mpanompo rehetra zay andeha hiatrika izao fotoana izao Andriamanitra mangataka anahy hanafaingany diany ka ho tonga soamantsara amin'ity toerana izao ary ireto mpanomponao zay tonga ny hafatrao sy hanambarany ilay fahatsarananao Andriamanitra ireto mpanomponao zay hitonga ny teninao de mangataka anahy Jesosy malala anany io hampahiritra ny masiny anany io hampiteny ny lelany anahy Jesosy io hanatanteraka sy halavrary izany ary zay teny zay entiny eto tsy hisy overina leteraray aza ary angataka aminah reto mpanomponao izay hiaino izany teny zany Andriamanitra zay afafa eketo ka sy ny fananany masina fony tsirairay avy aoka ny asan'ny satana asan'ny devoly tsy hanjaka ao amin'ny tokantrano zay misy izy reto tsirairay avy fa tena haheno soamantsara izany teny izay ny avy aminah izany ary angataka aminah tompony connexion rehetra eto anah no hampandeha soamantsara izany ho tanteraka sy lavra tsisy anakantsakana Jesosy malala hangataka aminah ny mpanomponao zay handeha hivavaka ho an'ny firenena ka sy ny fananany masina mba ho tafita amin'ireo vahoaka ary hampientana izy ireo hiova fo ary hanaradianao ary ankehitriny koa ny mpanomponao zay hamelabelatra izany teny izany pastera raha koa fananany masina izy Jesosy malala hanatanterahana izany famebelalana izany Jesosy hampitombo bebe koa ny finoananay ary hampiraikitry sy hamfikitry zahay eo amin'ny fanaragna-dianao ny fitaovana rehetra zay entiny eto Andriamanitra raha koa ny ranonao aza vela ho isy hanakantsakana izany asan'ny devoly izany fa Jesosy ho tanteraka sy ho lavra zay fotoana rehetra zay hatao eto handraisanay ny fananany masina izay tanteraka avy aminah hafahany haharitra amin'ny fanompoananao eto matoky anao Jesosy eto ny fanatrehanao amin'izao fandaharana izao mino Jesosy raha misy reradraraka eto dia hahery raha misy kivikivy dia hahitraka ary ahazo izany sakafom-panahy izany izay mahavelona ny tsirairay avy misaotra reo misaotra Jesosy malala voninahitra rery ihany ho anao Alleluia amen Alleluia misaotra betsaka ny rabavy rodinitsika tao anatin'izay vavaka fanomboana izay Alleluia de mahafinaritra moa fa de mahafinaritra be ny fiarahana tamin'iny faraparan'ny herinandro iny ary tena natsiaro mihitsy ny hoe nisy fifandraisana nafinaritra be ny fatongavany ankizy tamin'iny sabata iny sy tamin'ny Pentecoste iny de taty tokantranonay ny ankizy maromaro vitsivitsy ary de tena nafinaritra ny fiarahana tena tao anatina firetana sabata zany tena nafinaritra nareo angamba nahita teo tamin'ny live teo daholo ny ankizy vitsivitsy any nefa azo lazaina ho maro ihany raha hoe ny fahafahan'ny olona tonga taty aminay taty lavitra taty fa de tena lavitra taty aminay nefa de tena nisy ny avany Suisse tonga Ranabavy Suzel ry avany Allemagne Roli Tojo Jonathan ry anabavy Memanambotso izay avy lavitra Ambroise tao ry ranabavy Serina avy any Bordeaux de rekizy avy eto amin'ny Ile-de-France sy teto akaikikaiky moa teo daholo ry ranabavy Fenarakoto ry Fleur ry Aina ry côté ry camaradeny Jesosy avy any Dijon izy tonga taty de tena hoe nafinaritra tsy haiko izy mbola tsy voatonoko tamin'ireo rehetra tonga faly raha heritovy tonga teo de tena nafinaritra nafinaritra andrasika nareo asehoana sary kely nareo nanahoana ny fiarahana taty laso aseho kely anareo
anafinaritra ny fiarahanana dia fotoana foy ary tena hoe hita hoe tsapa hoe fotoana foy nefa moa zay mbono vita aloha zay no nafahantsika ohatrohatro zao zay taty dia toroako anareo zany ohatra hoe tato zao rehefa ray heritovo io tondroko io timoza mampionina rolianisa eme manambotsoa ty manao satroka ty dia ifinona zanako vavy faharoa fitya zanakay vavy zanakay sy mampionina zany fa tsy hoe zanako zanakay sy mampionina vavy matoa ty anabaviaina Suzelle Fleur contre camarade ny Jesosy Felina Rakoto Selina Jonathan zanako Felina Rakoto olona ray ihany tsy dia hitanareo teo angamba ndraha latojo mbola tany toerakafa dia tsy tratrantso reo zahay zaho zay feno fifaliana nafinaritra ny fiarahana rakizy mino aho hitanareo daholo reo dia tena hoe feno ny fifaliana ary tsy ny fifaliana ihany no feno fa hatramin'ny ny fotoana rehetrarehetra nafinaritra daholo tena hoe satry tsy farana ny fiarahana dia tena hoe tamin'ny kafaliana tanteraka ny sasany tonga zoma ranabavy contre camarade Jesosy ny tonga voalohany tahin'Andriamanitra be fatongavany rala izy telomenadany tonga faharoa Jonathan tojo aina dia nanaraka ny sabata daholo ny ambony ranabavy Selina tonga eny andalana izy tonga tao anatin'ny vahiny tsy nampozina reme manambotsoa tonga dia miaraka amin'ny mpanampy tamin'ny fitondranany ankizy dia tena nafinaritra tena sady tsisy ataova tsy nivavaka dia nifaly dia ninakanina dia tena hoe complet avant ao aoriana angatantsika an'Andriamanitra mbola mba hisy ny fotoana fahantsika mbola mihoana maromaro kokoa indray sy elaela kokoa fa dia zany rehetra zany moa dia apetrakitsika amin'Andriamanitra izany rehetrarehetra izany nafinaritra be ny pentecoste moa tsy teo le 18 nafinaritra ozy ny fiarahana ozy Suzelle izy moa taty dia io faly ray heritovo taty sady tena ampy reto ampy be zay lehilahy aloha tato dia tena sambatra mihitsy teo daholo ny vehivavy rehetrrehetra nanao sakafo aona rahalahy le sakafo rehetra tsy tena nafinaritra be daholo loka misy ravitoto sy henomby matavy nisy inona le nisy au coco iny ndraiky izy ohatrany inona moa le nisy coco dia nisy henomby dia tonga koa ny henomby sy petit pois sy ny karoty sy ny matavy sy ny sisa ny gâteau moa dia tsy lany laniny hatramin'izao zay mbola gâteau feno gâteau nem sambos rehetrarehetra tsy hoe mampilendalenda anao fa nytiako tenenina dia kabaro eme manambotsoa kabaro nasiana coco tena nafinaritra tena feno fifaliana ary maro ny zavatra tsaroana ary tena tsisy na dia ray aza tsy tsaroana na ny zanakaiza dia tena natsiaro feno fifaliana mihitsy hoe lasa sady fery zareo dia avy ny fotoana mbola afahantsika manao fotoana afahantsika miaraka indray ao arinao fa ny tena zava-dehibe dia zao any an-danitra antsika ohatr'ireny hiaraka foana tsy misaraka atsony dia manompo an'Andriamanitra dia misakafo alleloia dia mankaina dao antsika hiditra amin'ny ten'Andriamanitra dia aoriana ty ten'Andriamanitra ty dia areo fara ozy izy anabavy Suzelle tena ho ataontsika iny maverintsika iny io moa le tsika sika nanao fionana tamin'ny lotokom-bolana tany Paris dia nefa avy ny orana dia hoe tao tonga dia ararotina pentecoste dia anisan'ny ainga voalohany ny aingam-panahy hoe ho avy ry anabavy Ralatojo sy Rolisy Jonathan teo ny ainga ny programme andao ary ho aty daholo isika rehetra fanirina eva te Madagasikara ny eo aminareo rehefa tonga ny kotokotonga ava dia eo ntsika ny tokantraminay moa tery nefa malalaka nefa ny eo ihany fa ny tena marina ny fonay malalaka be mihitsy mandray anareo rehetrarehetra ka ianareo nge zay ny tokantranonay misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra
tsy miaro njafy a de mampandroso anareo zay ty mba mivoavoatra moa misy atsika de mahafinaritra ihany koa nefany a mangingina be ary diso mangina loatra ary de taty voafetra ny ankizy a fa misy lerany tsy afaka miteny tabataba itsony a satria ty aminay de tena tanàna tena milamina diso milamina tsisy ninona enonao a manao raky izy le tsisy olona mihitsy aty aminay de tsisy olona mihitsy a de mahafinaritra fa rendretreny a misy hotsarovatsika daholo faly zay a zay ny teo aoriana ho averitsika iny eny ary andohatsika tonga de nomboka ny kidorona hery tompony a mandeha avion eny ambony rivotra popina ny kidoro mahafinaritra reny fa hotahin'andriamanitra ny isika rehetra ary ny tena nafinaritra koa de nitatan'andriamanitra tamin'ny antsipriany diany akizy tsisy sakatsakana tsisy olana fa efa samy tonga ny tokantranony daholo a namorain'andriamanitra mihitsy ny fandehanana satria sitrak'andriamanitra irendretreny de tahin'andriamanitra tsisy isoranareo zay koa misaotranareo zay rehetra zay tonga sy nareo zay nitondram-bavaka de mahereza daholo ary a de zay pentecoste tena tanaty firetana ary entina hitenenareo tanaty firetana hatramin'ny zanakay tanteraka ny tena androany hatramin'ny zanakareo aminany fa de hatramin'ny zanakay tato a de tena teny tamin'ny fiteny tsy fantatra nandray fanahy masina ary zay no zava-dehibe indrindra ny fiarahana nafinaritra fa ny tena cadeau tsara indrindra de nandraisantsika rehetra ny fanahy masina ary aorianan'iny de nahazo hery vaovao ndray tsika afahantsika mandroso a dia mahereza isika reny de ary hitondra ten'andriamanitra amitsika eto androany ambaviama anabaviamana hitondra ten'andriamanitra avy any koaity ka de ialoavan'ity iray ity a de azoazonao an-tsaina hoe inona tokoa no tiany zany toriteny zany a ho tantaraina de andeha ataotsika tirity hoe jesosy a lasa iza ny etaetako tokoa fa za taloha nangetaetanao tam'za voanalalanao a aiza ho aizy reny a am'izao fotoanzao ndosika amerina halleloia amerina reny eto hitatsika ao amin'andriamanitra de meno finaritsika tsirairay avy a halleloia amen
Alleloia. Iarikatsika an'izany tsika androany hoe jesosy a lasa iza ny etaetako fa io mila tediavina io ravana malala aiza ny etaetatsika andao tediavina fa ilayntsika zao am'izao andro iainantsika zao a maro ny zavatra mitranga maro ny zavatra miodikodiny reto am'ity tany ty am'izao tsika miteny zao fa ny olana moa ry havana malala de zao diso variana loatra tsika mpivavaka diso variana loatra tsika ary atahorana horendriky ny torimaso mpahafatesana zao tontolo zao ty ngery avana efa zao tontolo zao ngery ava efa rendrika ny any tokony mbola fanantenana zao de isika mivavaka mba hoe mifo amy torimaso mitsangana mijoro miorona miamazava fa saingy ny olana de zao be loatra ny zavatra mahavariana atsika ary tena teneniko anao fa ny devoly manao ny ataony a tsy variana izy ny devoly ry havana miomana koa nge ny devoly amy fiaviany jesosy ry havany fa ny fimanana ataony de nitazona ny olona ijany reto am'ty tany ty mba hiara ho very aminy ny devoly tena miandry ny fahatokavan'i jesosy ary miororo vo maraina pariva ny andro de miororo ny amin'ny fahatokavan'i jesosy saingy ny olana isika kristianina variantsika ry havana de variana amy zavatra fa be de be tsika nefa renydrehetra de nataony ny devoly hahavariana atsika de hosondriany torimaso mpahafatesana ny olona am'izao andro zao ary tena renao mihitsy misy torimaso mpahafatesana izay mitsoka sy manarona ny olona am'izao fotoana zao aparetretena izao fandarana zao de mbola hijoro foana halleloia amoanareo amy torimaso amoatsika rehetrarehetra tsy anareo fa tsika rehetrarehetra amoatsika amy torimaso mpahafatesana fa ho ratsy raha tavela anatina torimaso tsika am'izao fotoana zao ny devoly manao ny ataony tsy matory andro amanalina isika andao tsy ho variana raha variana ny hafa andao tsika tsy ho variana mila mifantoko tsika fa misy ady am'izao fotoana zao ary misy ady ara-panahy tena tsy hitanoano fa ny olona mieritreritra hoe milamina amin'ny fiainana aza manaiky lolovin'ny devoly tsika ry havana fa eo andala-pandaminana sy mpiloloavana ny fiainantsika ny devoly am'izao fotoana zao
fa ireo zay mijoro sy mifantoka tsara ihany no afantatra fa efa andro farany zao ary andro tsy tokony atoritsika ntsony zao de maherezy ianao a hotahin'Andriamanitra ny ianao a vavaa aza variana alleloia fa efa andro farany zao tsy hita zavatra lavabe ho tenenina ny tena marina efa betsaka ny voalaza betsaka ny voalaza ary isaiky ohatry ny makadivy kely mihitsy ary ny miheno hoe miheno an'izany hoe hoavy jesosy fa nefa na makadilo na tsy makadilo a na mampakididy sofina na ahoana jesosy tena ho avy ary tsy manaka anazy tsy ho tonga zany andaokontsika mba hiomana andaokontsika mba hiomana de voly aza riavana miomana ny jary mandrakizay mandrovotsi fa maninontsika manadiny fa ho avy jesosy andaotsika hiomana raha mbola manaraka an'izao fandaran'izao anao de tokony mena ianao tsy ho adinitsika zany ninona ady na inona fitahina na inona fifaliana na inona alahelo mandalo eo amintsika tsy avelatsika misitona tsy avelatsika mahavarianatsika reny fa tsika te ohatr' zao mibanjina halleloia mibanjina ny fiavian'ny mpapakatritsika ary fotoana zao koa de mahereza isika tsy ravy ahiditra amin'ny ten'Andriamanitra sika de entiny anabavy ama de aveo za iveriny tany amela belatra ny ten'Andriamanitra samy hitain'Andriamanitra ray eo feontsika miona Halleluja tainy tompo pastera de tainy tompo tsika rehetra mba naraka zao fandarana vavaka fiambenana zao de mbola horaisiko fahasoavanao andray ry havana anambarako ny tenin'Andriamanitra n'izao alina izao koraisary ny baibolitsika fa hojerentsika izany tenin'Andriamanitra zany izany tenin'Andriamanitra zany de hitantsika amin'ny boky ny apokalipsy toko faharoa andimy fahaefatra ka hatramin'ny fahadimy rehefa hitantsika zany a de vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy raha jerentsika ny soramandry a de vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy ny epistily a epistily ho amin'ny fiangonana fito tany Azia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy kanefa manantena aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao koa tsarovy izay nitoeranao fony mbola tsy lavo dia mibeba ka manaova ny asa voalohany fa raha tsy izany dia ho avy aminao ka amindra fanaovan-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao alleluia amen ry havana izay miheno zao tenin'Andriamanitra izao sambatra ianao satria mbola afaka miheno izany tenin'Andriamanitra izany sambatra ianao satria mbola afaka hitenenan'Andriamanitra afaka mandinika indray amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany satria namory havana no dikany hoe itsika ihany tenin'Andriamanitra itsika hifantoka angetaheta hoe inona ny tenenin'Andriamanitra amiko androany sambatra tsika ry havana sambatra teneniko aminao fa tsy tonga ho azy eto ianao fa tena hoe no fitiavan'Andriamanitra anao no mbola matoy izao anao mbola hanananao connexion mbola hanananao telefona mbola hanananao sofina mahay miaina mbola hanananao fo mahay mandinika mahay mity fo mangetaheta izany tenin'Andriamanitra izany betsaka ry havana ny olona efa ataontsika hoe dans les commandes indrindra amin'izao andro iainantsika izao tena be dia be mihitsy ny zavatra miseho eny amin'izao tontolo izao eny betsaka ny olona indrindra tsika izao nandalo pentecote amin'ny olona tsy araka ny fanahy izany pentecote izany ohatran'ny hoe fety fotsiny nefa tsika tena hoe lomanta ao anatin'izany pentecote izany dia tena hoe sambatra tsika ry havana sambatra satria nahavina indray batizan'ny fanahy masina tsika tena hoe za manoka ry havana tena mahatsapa mihitsy hoe tena hoe
ny asa tamiko Andriamanitra tena hoe henoko mihitsy hoe izany mikoriana any anatiko any, tena hoe miasa eo amin'ny fiainako izany fanahy masina izany. Inona moa ilay fanahy masina eto dia tena hoe io fanaovan-jiro io tenenina eto amin'ny tenin'Andriamanitra io fanaovan-jiro io dia ilay fanahy masina ao anatinao, aza vela alahelo, aza vela ho matimaty. Satria ianao raha varimarina amin'ny fiainan'izao tontolo izao na hoe misy na hoe tsy ampivavaka fotsiny ary ianao dia may matimaty ilay jiro ao anatinao, ilay jiro fanahy masina ao anatinao ry havana. Aoka hirehitra foana tamin'ny fitiavana voalohany, tena hoe voalohany ianao nangetaheta tamin'ny fanaovana asan'Andriamanitra, nangetaheta vavaka, nazoto, nanao asan'Andriamanitra, nitandrina fahamasinana, tena hoe nankahala ny ratsy rehetra. Fa teo ianao dia nisy fotoana na ohatran'ny nangatsiatsika ry havana dia eto ny tenin'Andriamanitra tena hoe mamohanao indray aza velan-dalo fotsiny ihany izany tenin'Andriamanitra izany. Aza ilay mpanompon'Andriamanitra miteny ilay teny no jerevanao fa tovy raisy mihitsy ilay tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mihitsy ilay mibitsika ao anatinao, afatr'Andriamanitra mihitsy ilay tonga ao anatinao, ataovy raisy hoe ho aninao mihitsy ilay tenin'Andriamanitra. Dia nio mihitsy ny ao am-ponao hoe manahoana moa ny toe-poko, manahoana moa ny fiainako amin'izao hoe mahay anao izany tenin'Andriamanitra izany. Matoa ny tenin'Andriamanitra iray ry havana voatoan'ny mpanompony dia tena hoe misy olona tena iantefana iny, tsy mandehandeha ho azy fotsiny ry havana ny tenin'Andriamanitra, tsy mivoakavoaka ho azy fotsiny tenin'Andriamanitra. Satria alohany ianao hitondra tenin'Andriamanitra tena hoe mivavaka aloha, izay nataon'ireny mpanompon'Andriamanitra ireny, mivavaka aloha izy, mila taridala amin'ny fanahy masina. Izany mahatonga antsika hoe alohan'ny hanao fandaharana, alohan'ny tenin'Andriamanitra dia mivavaka aloha, mba tena hoe ilay fanahy masina mihitsy nanindra ny lelan'ny mpanompon'Andriamanitra, dia izany mahatonga ilay tenin'Andriamanitra tafavoaka. Tsy hoentin'ny rivotra iny fa hitsatoka any anaty, misy fon'olona anankiray tian'Andriamanitra ho amboarina, misy fiainan'olona anankiray tian'Andriamanitra hiantefahany ny tenin'Andriamanitra iny. Dia ndao tsika hiverina fitiavantsika voalohany, ndao hampirehetina ilay afo fanahy masina, ilay jiro tenenin'ny tenin'Andriamanitra eto aza vela ho fatifaty. Tena hoe ndao tsika hibebaka, ndao tsika tena hoe hanolo tena navaon'ny fanoloran-tenantsika ry havana, fa izany nahazoantsika fiainana. Atao vitsy-tsegondra izany fanoloran-tena izany satria n'aiza n'aiza ilay hatsikitsika olombelona ihany, n'inona zavatra ataontsika tsy fantatsika izay navatena loka ny vavantsika ary na jereny masontsika na nataon'ny tanantsika misy tsy ankasitran'Andriamanitra. Dia aoka tsika isa-tsegondra ho aho isa-tsegondra tena hoe hanaovany fanoloran-tena foana. Fa ho hitanao tsara mihitsy hoe feno fiadanana ianao, hitanao tsara mihitsy hoe henonao hoe tsy ianao ilay mandefa Andriamanitra miaraka aminao, ilay fanahy masina, ilay lanin-jiro tena hoe manazava ny lalanao na mivoaka na miditra na manao inona na manao inona ady hatrehanao, maivana fotsiny izany. Joro vavolombelona kely aminao ry havana, niatrikady teo aloha teo tamin'ny asako fa tena hoe napetrako tamin'Andriamanitra, tena hoe nangatahako vavaka toy ny entiny ankizy-mbavaka teto fa tena hoe mirakla ry havana, mirakla. Ataoko ohatra fotsiny ataontsika hoe teo ny karamako tena hoe niady tamin'izany karamako izany, niady isan'andro tsy nampiakarin'ny patronko fa rehefa nentim-bavaka ry havana mifindra asa fa indroan'ny karamako teo aloha ny karamako amin'izao no ny herin'Andriamanitra izay niasa tao aminahy, fankatoavako ny tenin'Andriamanitra, ny fankatoavako
izay rehetra tsy akasitran'Andriamanitra fitandremako an'ireny didiny ireny, fitandremako ny zava-padina. Dia tena hoe ndaontsika hiverina amin'ny fitiavana voalohany, aza vela alahelo Andriamanitra, aza vela andalo fotsiny ihany ao anaty sofinao izany ten'Andriamanitra izany, verena amin'ny fitiavana voalohany ry havana, aza vela tsy lopolopo ilay afo mifanahy masina ilay jiro manazava ny lalanao. Tena hoe atao fandresenao antsika ty Pentecote ty, tena hoe hirehitra tanteraka indray ilay afo mifanahy masina izay nomeny antsika tao anatin'ny Pentecote iny. Dia apetratsika aminazy ny fiainantsika rehetra fa mandeha ho azy ry havana, na aretin'io na inon'io. Resinao izany rehefa ao anatinao, rehefa tena mirehitra ao anatinao ilay afo mifanahy masina. Dia voninahitra ao an'Andriamanitra rery ihany fiadanana antsika tsirairay avy fako ny tena izany ten'Andriamanitra izany. Dia tahiny tompontsika menakavy. Halleluia, amen. Halleluia, saotra betsaka. Tahin'Andriamanitra ny ranavavy ama dia misaotra anao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay noentinao izay azoko antoka fa tsy mora taminao ny nanao azy satria any anatin'ny asa mandraharaha izay tanterahinao dia fantatro fa misy ny atao hoe zavatra maro izay mety tsy ahafahanao manatanteraka an'izany, nefa dia isaorana anao fa dia vitanao ny anjaranao ka dia mankasitraka Andriamanitra malefy ty dia hiatraika hatramin'ny taranaka faramandimby izany zavatra ataonao ho an'Andriamanitra izany. Androantsika resaka ifampaheritsika androany ary ny tena marina dia misy anabavintsika anankiray izay tokony hitoroteny voalohany androany, raha anabavintsika $100 fa ataontsika aoriana aloha satria efa tonga ihany koa ny anabavy ihany dia hitako hoe mety tao aoriana ny zavatra rehetra izay fotoana elaela kely efatrandro tsy nihaonantsika dia hitako hoe mety kokoa raha izay toriteny izay aloha no enotsika androany. Dia rehefa tsika aoriana kely anabavintsika $100 izay efa vonona koa ny toriteniny voalohany. Halleluia. Dia efa tsindrindoantsika hiaino anazy amin'ny alakamisy satria rapitso moa dia vavaka ho an'ny marary amin'ny fidoranam-bavaka rapitso dia amin'ny alakamisy ranavavitsika $100. Dia tahiny tompo amin'ny tomeraabantsika rehetrrehetra fanindro razafindramanana Vero Rasoa Côte-Léonie dia hitako tekory Sandra Lalaina dia hitako tekory niarinanao Pentecoste tamintsika ary Vato Soraja ary Faly Ray Eritovy efa teo Riarita tahiny tompo Soameva fambeazana fitahina Razafindrasoa. Halleluia. Falibay mahitanao ihany koa Razafindrasoa Nomenjanahary dia tahiny Jesosy tsika tsirairay avy. Jonathan koa efa hivitako $100 nirina tahiny tompo. Ifampaheritsika androany. Halleluia. Tsy fanenjika akory sanatria fa ifampahery. Apokalipsia toko faharoa dia eo manomboka ny epistily ho an'ny fiangonana 7 tany Azia tamin'izany fotoana izany, tany Azia mineura tamin'izany fotoana izany, izay teny faminaniana nasiana nosoratan'ny Jaona tao amin'ny nosy Patmo antsika tsara izany. Zao ilay filazana manao hoe novakiko manontolo izy io, ny teny ho an'ny Efesosy dia ny fiangonan'ny Efesianina izany. Halleluia. Efesosy dia tanàna anankiray any Azia mineura izay eo anelanelan'ny Efesosy dia avy eo raha ho an'ny Roma zany dia lalalalovana Efesosy sy ry Korinto dia mandeha makany Roma. Tanàna ngeza be ary tena ifamezivezen'ny olona, misy ny karazam-barotra rehetrarehetra, tanàna tena mandroso ary tanàna tena lehibe izany Efesosy izany.
ary koa tanàna anankiray zay tena misy fanompo-tsampy ngeza be mihitsy ao a no misy an'ilay fiangonana artemisy izay fiangonana ngeza be ary mivavaka amina sary vongana atao hoe diana ny olo hoe zay efa andriamanitra zareo atram'izay izay nandehanan'ny paoly namakin'lay ny amin'ny filazantsara nytorinan'ny fivavahana kristianina izany efesosy zany ary nytao efesosy de rehefa nandeha tao paoly nijanona 2 taona tao na mpianatra de nahatsangana fiangonana de nahatonga nisy mpianatra be deaibe mbola mpianatra 12 lahy koa natsangan'ny paoly tao de reo ndreny nitory de menitombo nisan'ny mpianatra de nanomboka nandroso anomboka ny orona tao efesosy ny fivavahana kristianina zao nefa zavatra nitranga tao amin'io efesosy io de nisy lehilahy malaza be anankiray atao hoe Demetrio ka izy io de mpanefy volafotsy de izy io ny mpanao lay ataony sary amin'ny volafotsy le fiangonana sarin'io fiangonana le atao hoe tempolin'ny Artemisy io de mividy daholo ny olona de manao ny mpanefy rehetrarehetra manao sary vongany Diana de samy manana ny antrano ohatry nareo izay mivavaka amin'ny Maria zany de manana le sary vongany Maria ireny fa ny azy re tsy Maria fa Diana masina Diana ndray zany indreo fa tsy masina Maria ary fantatsika tsara fa na Maria na Diana izy de tsy sitrapon'Andriamanitra reny aza manao sary zavatra voasikotra sy aza mivavaka am'ireny aza mikohaka am'ireny de zay zany le izy aloha de nandeha nakany paoly nandeha n'inona nandeha nanao asa fitoriana sady misaotra nareo rehetrarehetra any aloha nakasitraka ny anabaviama fa mahafinaritra bravo iama fa mahafinaritra ny toriteny tsy navita anjara fotsiny fa tena tsara ny toriteny ary amerina ny olona rehetra amin'ny fitiavana voalohany zany raha misaotra ny amin'ny fijona vavolombelona de hotahin'Andriamanitra ny ianao de misaotra nareo ihany koa mampahery azy fa nareo misaotra anazy reo nge mampahery azy mbola nao tsaratsara kokoa ndray ao ariny halleloia koa de mahereza isika tsirairay avy de io Demetrio io tao efesosy olona nalaza be tao zany izy io de izy io tena rehefa nomboka ny tory paoly hoe tsy azo atao nge ny mivavaka amin'ny sary vongany ary tena zay mihitsy de tezitra ny olona zany tantara zany hitanao any amin'ny aniny andao reo vakiko nge le apocalypse teo de iverina le tantara momba n'lay tena zavatra nitranga tao amin'io tanàna io tsika tam'izany fotoan'izany apocalypse 2:2 hatramin'ny 5 amin'ny aran'i Jesosy soraty ho an'ny Efesosy de soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy zao ny lazain'le miazona ny kitana 7 eny an-tany ny ankavanana sady mandeha eo voan'ny fanaovanjiro volamena 7 Jesosy io halleloia fantatro ny asanao sy ny fikerezanao aina sy ny faharetanao ary tsy fahazakanao zay mpanao ratsy ary anao efa nyzato toetra zay milaza ny tenan'ny apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy fa ary manana faharetana ianao ka niaritra amin'ny anarako sady tsy reraka kanefa manateny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany ianao ko tsarovy zay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo ko mibepa ko manaova ny asa voalohany fa raha tsy zany de ho avy aminao ka amindra ny fitoeran-jironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao halleloia kanefa izao nitoetranao alanao ny asan'ny Nikolaita izay hala kokoa izay manatsofinao ka izy iendra lazay ny fanahy amin'ny fiangonana izay maharesy io le groupe izay maharesy tsara fantatsika fa taony nandraisany mivady ny anarana izay maharesy io groupe izay maharesitsika io izay maharesy de averako hihinana avy amin'ny hazonainy izay eo amin'ny paradisa an'Andriamanitra halleloia amen reto olona teo Efesosy reto no tenen'i Jesosy voalohany satria mila misy zavatra vonjena maika atao misy zavatra tsy mbola tara loatra rehefa ohatra tsika misy zavatra dino rehefa misy zavatra ohatra hoe afarana ny olona de aingana be mihitsy tsika maika be tsika nafatra an'iny tandre am'le alina fa sao de ohatra zao
satria raha tara kely le afatra dia mety ampisy zavatra atonga zavatra hafa. io nasain' Jesosy ny soratana voalohany satria misy zavatra mbola azo vonjena. Ny zavatra mbola azo vonjena dia zao: teo amin'ny fitiavana voalohany zareo dia nanomboka niala tamin'ny fitiavana voalohany. Zany hoe mbola tsy tonga tamin'ilay fialana tanteraka tamin'ny fitiavana voalohany dia nivonjena aingana teny sorata. Tsy tany amin'ny farany izy no soratana fa tany amin'ny voalohany, satria misy zavatra mbola azo vonjena. Za androany resy lahatra fa misy afatra maika tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika, satria misy zavatra tian'Andriamanitra, tiany Jesosy ho vonjena farak'izay maika amin'ny ara-panahintsika. Dia izaho izay mitory, ianao izay miheno. Hoy ten'Andriamanitra hoe fantatro ny asanao sy ny fikelaizanao ainy. Zareo dia te-hampaela antsika rehetrarehetra, te-hampaela antsika rehetrarehetra. Andriamanitra ry havana dia mahita ny zavatra ataonao io. Misy zavatra ataontsika any amin'ny takotakona, misy zavatra ataontsika any amin'ny ankariary. Fa na eny amin'ny ankariary, raha zay tsy maintsy hanaovana azy, dia ataontsika any amin'ny ankariary. Raha misy ataontsika any amin'ny takotakona, satria any no tokony hanaovana azy, dia ataontsika any amin'ny takotakona. Fa za miteny anao, tsisy miafina amin'Andriamanitra ireny. Tsisy miafina amin'Andriamanitra ireny zavatra izay ataonao ireny. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina izy sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao amin'ny mpanao ratsy. Tsy ny fiangonana Efesosy no tonga nitatitra tamin'Andriamanitra, zange Andriamanitra e, zange mikely aina e, zange manao ny asanao e, jereo avy reto zavatra efa vitako e. Tsy voatery ny teny an'izany izy, fa Jesosy mihitsy no teny hoe soraty fa fantatro ny fikelezany aina. Za dia teny aminao, ianao io tsy mety tsisy mahita akory ianao manao asan'Andriamanitra. Mety androany zao ianao teny ambony bus, teny ambony train sy ny sisa, nampahery olona, na samy toro-teny taman'olona. Zany indry zany zao raha mba nisy nahita zao dia mba fa misy mahita ianao. Fantatr'Andriamanitra io zavatra ataonao io. Io fikelezana aina ataonao io, hitan'Andriamanitra io. Za raka izy malala, nahitanareo tonga taty aminay, nahitanareo tonga. Ary za tsy teny mihitsy hoe ny lavitra fotsiny, fa ianareo rehetrarehetra mihitsy, na fohy fotoana, na fohy aina, satria arerahana ngery avy zany misy taminareo voyage nandritra ny adiny 5 adiny tsy fantatra avy. Ny olona mety tsy mahita anao rehefa ianao mandidy sy mifalifaly ny hitan'ny olona, fa tsy fantatry ny olona mihitsy ny dingana natogavanao tamin'ireny hoe hiatrika Pentecoste. Dia tonga taty aminay mihitsy. Ny toerana misy anay eo amin'ny 130 km miala amin'ny Paris. Nefa rehefa Manambotsoa zao mbola 200 km miala amin'ny Paris. Avy any aoriana zany dia tonga Paris 200 km dia miampy aty amin'ny 350. Ary Anabavy sy Rina zao nandeha eo amin'ny 700 eo na 600 amin'ny 700 km. Rencontré camarade Jesosy, izy efatra menada avy any Allemagne sy avy any Suisse. Za tsy miteny hoe kely ny vitanareo avy any amin'ny 91 sy avy any amin'ny sy ny sisa. Tena zavatra ngeza-be daholo ireny vitanareo ireny. Carburant anareo lany, ny volanareo lany natao frais. Na dia nareo manaraka ireo nge ravana. Misy fandaniana nge hoe vidy connexion nge nareo. Nareo any Madagasikara itanao mahatonga anahy voakasika fa mety an'zareo any Madagasikara tafiditra. Tsy mahakasika anahy nareo. Fa fantatro ny connexion any Madagasikara. Ary za tena teneniko anareo fa be dia be ny olona ohatra ampahireza dia tenenina aoba mijery fandarana toy ny tsy ratsy be ny connexion dia ianao micomprendre hoe tena ratsy be ny connexion dia tsy mety. Fa reo misy olona manaraka. Za tsy fantatro ny vidina crédit any fa zavatra fantatra misy fandaniana ao ambadika izao. Za tsy mahita an'izany. Za mahita fa za tsy mahafantatra ny zavatra ny sakrifisy mety ataonareo hitadiavanareo an'Andriamanitra zany. Izy raha zafindrasoa nomenjana any Madagasikara nge izy manaraka antsika eto. Ranabavy Soanirina, Ranabavy Marie Charline, maromaro nareo ny avy any Madagasikara. Ranabavy
kristobel misy fotoana mijery antsika eto zao ravana malala ny zavatra ataonao io mety mingeza andriny mba vitanao mety afaka hitan'ny olona ny nitojo ny atondrobe folo izy nakaty ngezangeza zany ravana malala ny any koa ety efa alina be nefa reraky ny asa tokony andeha atonga ireo ankizy ireo berta rodina $100 ry mami ry yama ry zavy ny koa ety mbola tsy voateniko teo mialatsindra misy tsy voateniko ry kodaleoni zavynareo no any amin'ny toerana ohatr'ireny maromaro etretinareo fa ry angela io vao mifonky ery zareo zao vao mifoisy tonga de vao mifoy tonga de iny tombo daholo de mijery fandarana de anaty lambo izy mijery fandarana za mampiry anareo androany ary mariso rehefa sabaty reny tsika manao commencement fa tadidio fa ny andro mariso mbola matory daolo ny olonao mbola tsy haiko tsadidiko mariso na amin'ny efatra maraina tsika manomboka amin'ny raiky amby folo reny fo maraina be an'iny nefa mbola miaraka amin'ny hatrany firy ariva manao fandara manao fiderana fa zany tsy hitany olona zany amintsika hoe hitatsika fotsiny zay de mahafinaritra iry zareo fa misy sakrifisy ao ambadika zany fa vao mafaly ny teneniko anareo androany hitan'Andriamanitra reny sandra lalaina 23h30 any Madagasikara nefa ny olona mandeha miasa daholo maraina sandra lalaina koa zao hitantsika eto foana avy any Madagasikara alleloia za mampiry anareo rehetrarehetra hitan'Andriamanitra reny tena vao mahafaly ny meko anareo amin'ny efatra sasany amin'ny efatra maraina tsika manao commencement reny marizo hitanareo efa ary marizo zany tsy ambofo tsy hoe tena kive tiatsika manomboka sady efa vita tsara hatramin'ny akanjo izy matsy eto amintsika matsy rehefa sabato ohatr'ireny de tsara fantatrareo nareo tsy mahita zay ato anaty zoom ny ankizy manao akanjo ohatriny andeha any am-piangonana mihitsy correcta tsara mihitsy ny ankizy miaraka manao sabata amintsika ohatriny manino manome voninahitra n'Andriamanitra alleluia zao reto fahombiazana fitahina koa any Madagasikara eo foana ry zareo hatramin'ny isiny teo ary fahombiazana fitahina de misy anankiray koa miaraka aminao ravavinao anankiroa sakrifisy misy aminareo eto andafy reraka avy miasa tontolo ny andro tena reraka fa ina zareo ataonareo mbola mandeha mivavaka eto betsikitsika ireo samy manana sakrifisy ohatr' zany tsika rehetrarehetra ireo samy manana fikelezana ina atao fa ny atsika ireny tsy soratana eto akory de za zany-dravana de matory am'izao maraina de mifo am'izao maraina tsy ny olona mila mahita an'ireny nahitany olona koa reny tsisy niny nataony olona atsika akoatrany hoe ndry mahereza rysea ndry fa Jesosy mahita fantatro ny fikelezanao aina sy ny faharetanao manana faharetany ianao io de toy izo alleloia fa hitan'i Jesosy ny faharetanao faharetany zany lafiny maro zany tsika miandry Jesosy nge ravana tena manana faharetany tsika bedabeke ny olona tsy mahatombona tsony tsy mahajoro itsony sy ny sisy fa faharetany zany koa miaritra ianao mety miaritra fahoriana ianao mety miaritra fakapanahy ianao fahoriana nge tsy mora nge ravany miaritra fakapanahy io tsy mora nge ravany miaritra fakapanahy io fa nefa nataonao alleloia za mirabanao fa hitan'i Jesosy ny ezaka ataonao amen ny tsy fahazakanao mpanao ratsy tsy zakatsika misy fotoana tena tsy zakatsika misy olona miteny ratsy an'Andriamanitra misy olona maniratsira an'Andriamanitra de tsy zakatsika ireny te hitraotritsika fa ao anatsika fona le mandeferina de amin'ny tsirariny azy tsisy mahita ireny fa Jesosy mahita an'ireny
ary naseny nosoratana mihitsy ary naseny nosoratana voalohany efesosy izay tsy izy fa fiangonana tena ny kely aina sy nahanana faharetana ary tsy nazaka amin'ny mpanao ratsy de zao ianao zay efa nyzatoetra zay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary hitanao fa ary manana faharetana anao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka zatra tsara be daholo zany andrasika hoe vakiko aminao am'izay le asan'ny apôstôly teo izany hoe tantara tenenin' jesosy io asena soratana io hoe tsy fahazakana ary ianao efa nyzatoetra izay milaza ny tena no apôstôly kanjo tsy izy ary ianao hitanao fa mpandainga izy any amin'ny anna le zavatra nytantariko anao amin'ny asan'ny apôstôly nge vakitsika asan'ny apôstôly toko fa 9 andininy fa 13 zao io tantara io tantaranary amin'ny apokalypsy io nitabataba nataony Demetrio sy ny namany tao Efesosy io teneniko anao hoe ary tamin'izany andro zany de nisy tabataba be ihany ny amin'izany fampianarana zany fampianarana izy fampianaran'ny Paoly satria Paoly de nanapotika ny fivavahana tamin'ny samby nanapotika ny fivavahana amin'ny sarivonka fanapotehana ny fivavahan-diso ary tamin'izany androany de nisy tabataba be ihany tamin'izany fampianarana zany na hoe zany lalàna izany de nisy lehilahy anankiray atao hoe Demetrio mpanefy volafotsy izay nanao sary ny tempolin'ny Diana tamin'ny volafotsy de nampahazo alena be ny mpanefy zany ireny mba mpanao zavatra koa afakoa toy zany de natsony iangona ka nylazany hoe tompoko lahy fantatrareo fa am'izao tao zavatra zao ny azahoantsika rena tanareo ary hitanareo fa sy efa renareo fa tsy eto Efesosy ihany fa sika manerana azy rehetra de mitona olona betsaka zany Paoly zany ka mampivinizay manao hoe tsy Andriamanitra zay zavatra natao tanana sary vongany zany ka de tsy azo raharay ka de tsy zao raharantsika zao ihany no ahina atao zavapoana fa ny tempolin'ny Diana mavy lehibe de atao tsinotsinona koa azy de mafaboninahitra ilay ivavahany azy rehetra sy zao tontolo zao Demetrio zany to de sany joro hoe hopotika ihany sy fivavahantsika zao am'ty Paoly ty a ty Paoly tonga de anapotika ary ny olona manomboka ny nanaraka azy ary le fivavahany zareo azahoany vola satria amivarotra andreny le sary asa tanana reny amin'ny volafotsy izy de asivanty aho tranonao de am'izay tahin'Andriamanitra ianao tahiny Diana le andriambavy lehibe sy ny sisa tapaka zany ny finanany tapaka ny finanany noho ny filazantsara satria ny filazantsara de manapotika ny fivavahana amin'ny samby de nitsangana am'izay izy raha zao ny toy potika Paoly daholo ny potika fahamarinana io daholo ny fivavahan-tsampitsika fa ndaotsika ijoro andifa vambapola rehefa nandray zany izy reo de tesitra loatra ka niantso hoe lehibe Diana ny Efesianina lehibe Diana ny Efesianina ary nanerana tana de nitabataba ary efa sary de no eto am'izay tsika miteny an'ilay hoe lay tenin'Andriamanitra ny amin'ny efa azo teo hoe nizatoetra nilaza azo apôstôly nefa tsy izy reto misy nilaza azo apôstôly inao tsara ary nanerana tanàna ny tabataba ary rehefa nisarika ny Gaio sy Aristarko lehilahy makedoniana niara-dia tamin'ny Paoly izy de niresaina ny riotra ao an-trano filovana ary raha te hiditra ho any amin'ny olona Paoly de tsy navela amin'ny mpianatra nisy an'io hoe Gaio sy Aristarko io ravana apôstôly reo olona efa resy lahatra zao olona voatariky Paoly reo olona tsy nivavaka reo fa voatarika nivavaka saingy zao ny tena zatra mampalahelo nosarian'ny Demetrio nomeny vola notambazan'ny vola notambazan'ny volafotsy notambazan'ny arena hoe andao mba hiaraka aminay andao atambatra ny hery andao hiaraka aminay fa zy io ve ny rahanareo de lasa Gaio sy Aristarko nanaraka any Demetrio niarana andresy lahatra ny olona fa fivavahany diso mamotika ny fivavahany ny fivavahana etin'ny Paoly reo le olona tenen'ny tenin'Andriamanitra amin'ny apokalypsy hoe laza azo apôstôly nefa tsy izy raha kino hoe tetario
tena manana sika maty mihitsy Paoly tao a fanarovan'ny mpianatra izy ary tsy Paoly manoratra eto alleloia tsy Paoly nanoratra teto hoe soraty ty apokalypsy ty ry Jaune Paoly efa maty tamin'izany Jaune rery mantsiny tsy maty martyr fa nomena anjara anoratra ny apokalypsy i Jaune zay tsy izy fa le mpiankina teo atratran'i Jesosy alleloia ilay voalaza hoe apôstôly fitiavana tsara fantatrao zany ny atao hoe apôstôly fitiavana dia Jaune lay ty sy lay tiany Jesosy alleloia tsy Paoly nanoratra hoe tadidiko hitako nareo fa tsy nazaka ny mpanao ratsy nareo a nizaho toetra ny apôstôly nareo rehefa tsy izy reny fa mpandainga ary nanana faharetana niaritra noho ny anarako ka tsy sady tsy reraka ka teto mantsy ny apôstôly zay efa nijoro niainga tamin'ireo mpianatra 12 natsanga amin'ny Paoly sy ireo mpianatra rehetra efa niparitaka dia voalohany indrindra nitsangana ny aroan'ny Paoly na dia maro be aza ny olona ny tabataba izay anisan'izany Gaiô sy Aristarko ireo apôstôly niova namadika palitao no ny amin'iny ny amin'ny vola makary vola fotsy sy volamena fa ny mpianatra kosa nijoratra amin'ny farany niaritra ary tsy reraka tsy Paoly nanoratra Paoly nahita fa tsy Paoly nanoratra fa Jesosy ilay nahita alleloia ary zany mahatonga amin'ny teninao androany ianao azakivy manao soa ianao azakivy manao ny marina rehetra n'Andriamanitra na any amin'ny takona tsisy pahita na ianao rery ara sisy alleloia fa ho anoratany Jesosy any amin'ny apokalypsy ianao afatra manokana fa hita ny zavatra nataonao zany mahatonga antsika na iza ataovy ny marina na iza na tsisy mahita ianao matahory ianao an'Andriamanitra misy olona rehefa eo hitan'ny olona eo mason'olona dia matahotra an'Andriamanitra izy rehefa misy olona eo dia mety be ny zavatra ataony fa rehefa ny akafa tany amin'ny takotako tsy izay ny zavatra misy fa tadidinao fa Jesosy mahitanao ary Jesosy tia hakasitraka ny zavatra izay vitanao mety tsisy makasitraka anao ny olona manao asan'Andriamanitra ianao inona ny takalon'izany ndraindraiky ratra ny azonao ianao manao ny asan'Andriamanitra amin'ny fo mitondram-bavaka olona amin'ny fo mampahery ny olona madio fo tena hoe manao zavatra azonao atao fa indraindray ny takalon'ny reny sadokantsy avy any an-damosina fa za mbola tehiteny aminao tsy mpanompon'Andriamanitra vita sedry ianao raha malahelo sy variky fosy mitomany amin'ny zavatra ohatr'izany ny olona afaka mamely anao avy any ariana amin'ny antsy fa Jesosy mahita anao dia azakivy ataovy ihany aza hoe za tsy hanisy olona tsony tsia ny olona sinao soa afaka manisy ratsy anao ny olona tsy adininao afaka manadinonao fa tadidio fa Jesosy mahita anao ary tsy misy adino ny action rehetrarehetra ataonao hatramin'ny kely indrindra dia toizo manaova ny marina manaova soa aza hoe tena leo afay za tsy hanao amin'izao olona tsony Jesosy mijery dia tsy jerin'inany aminao tsony zany Jesosy ataovy toizo tsy olana zany za diso fanantenana foana ny olona zany mandiso fanantenanao fa Jesosy mahita anao alleloia dia toizo satria tsisy niafina tamin'i Jesosy reto tsisy niafina tamin'i Jesosy nitomany ny apôstôly tao Efesosy raha nitabatabai'ny olona Paoly misy tamin'ireo nitomany tany am-pandriny tany na nivavaka ho an'ny Paoly tsy hitan'ny Paoly zany fa hitan'i Jesosy zany hitan'ilay lehilahy mitazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha avoan'ny fanevanjiry volamena fito Jesosy Kristy mpanjaka ilay tompotompony mahita anao dia toizy foana saingy izao andeny ny faefatra kanefa mananteny aminao io le teny ilay teny dia izao alleloia misy zavatra mila vonjena Jesosy eto tsy mibedy Jesosy eto tsy mibedy fa Jesosy eto miteny aingana tanao rehefa misy fotoantsika misy zavatra mitady injera eriana reto ianao tsy hetezitra misy zavatra mainka tianao tenenina tao anaty fatairana ampimena indray misy zavatra fa madika rehefa ohatr'izany
fa tsy ty tsy famazy aza andro zaho nanana alika taloha de misy olona apetraka ao amboninay de io alika koa Belo ny anarany de Belo raha vao mivombo vavahady de mainka be mihitsy de ivoaka any tokotany tonga de mandeha any amin'ny lalana kely any de sarotra be mampiditra azy de io vavahady io vao misy olona miditra de vonjenaingana idiny de za tsy hoe mibedy anazy hoe Belo mody fataitra be am'le sao de tafavoaka tamiko satria maka azy avy eo a tantara sady sao de maty ny alika hafa vao mivoaka ao Belo mody de nisy vahiny miditra tao ambony de sady miditra le olona no Belo nika mivoaka de raha tokony tena hoe Belo mody manahoana nareo dozy manahoana rato a manahoana nareo Belo mody mifamatika le zavatra teny taitra Belo to betroana manahoana nareo Belo mody Belo mody manahoana nareo mifamatika raha tiako tenena de zao Jesosy teto tsy mibedy kanefa mananteny aminao io le zavatra maika io mitovy amin'ny pokera ozy Linda tany tompo Linda mitovy amin'ny pokera zany ohatra amin'ny pokera iny mihitsy ny alika akory Linda pokera matsy anarany alikany Linda etiny anaty tômobila foana de zao mananteny aminao ahy lay teniteneniny eto de zao tsy tenin'olona tezitra fa tenin'olona maika te hamonjy zavatra mba tsy sinony hoe rano raraka tsy azo raofana de mananteny aminao aho ho Jesosy kanefa mananteny aminao a fa efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao ary tena hitan'i Jesosy fa tsy zavatra tsotra zany fa zavatra tena gravy zany io raha antanina Maria Charline tahiny Jesosy nambinitso zina teo tany ao retraso re mbola tsy narapaiko teo daholo mananteny aminao ahy io koa Laurence Rakotoariso kanefa mananteny aminao ahy tsy vitan'i Jesosy ny tsy teny tsy vitan'i Jesosy ny tsy tendry satria zavatra ngezabe loatra zany ozy Jesosy hoe mananteny aminao ahy fa efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao ry havana malala ozy Jesosy amin'ny vadiny kotsarovo zay nitoeranao fony mbola tsy lafo de mibeba ka manaova ny asa tsara voalohany fitiavana voalohany manao na fitiavana voalohany raha meno an'izany fotsiny hoe fitiavana voalohany de inona zavatra hitanao fifankatiavana be ao ntsika hoa rehefa le vao mivady iny mbola tsy mivady kory ary fa tsika le vao mifankahita indry ny olona raha mandeha restaurant ny olona averiko aminao foana ty na eny amasomasotolo indrindra eny amin'ny restaurant eny zany fantatro ao foana voajerenao de fantatro hoe vady voainga andreo na vady efa ela de fantatro ao ny fiatsika rehetrarehetra fantatro hoe vady voainga reto na mbola vo niaraka voainga any reto ny eny amin'ny fiainana andavanandro rehetra hitanao foana hoe hafa mihitsy zany olona hoe mbola vao mivady voaingana hoe vao niaraka voaingana miara misakafo zany tsisy tena mana tsisy raha renan'io sakafo io zany tsy io ny zava-dehibe fa mbola le olona aloha fa rehefa izy le samy mitanondrika tena tsisy miresaka tsisy ninona efa elaela izy zay fa ny fitiavana voalohany de le tena mbola mamy be araka ny tenenina zavindraso iny fitiavana voalohany zany hoe le mbola mamy satinao foana allo chéri iny avavao misy iny tsy de misy ninona fa mba te ianao fotsiny salama eny ary tsy manelingelina tsy manelingelina na de manelingelina koa ary de eo de miresaka de ela be de ahoana de ohatra zao de eo inona mo reto taloha le tamin'ny androtsika misy an'le ohatry ny hoe formule amin'ny alina de amin'ny alina ianao friends ohatra zany de eo ianao miresaka amin'ny telefony tazao mbola tsisy Facebook de eo ianao miresaka ela be de tsy lany mihitsy ny crédit de efa teatory zao de ohatrany tsy teatory ndray fa satry resaka fitiavana voalohany satry resaka de ahoana sendra voatsindriko rehefa te resaka azafady fa sendra voatsindriko le telefoniko fa de ahoana nefa ianao sao de manelingelina tsy manelingelina tsy tena tsy hoe mba voatsindry fa tena nitsindrina mihitsy ary tsy hoe sao de manelingelina tena te hanelingelina mihitsy fa lelay koa tsy maninona bilove
be love izy zay ranapa be kilo be love be night itenenyrika mihitsy rehefa tsy efa tranainy a efa olona te efa miantso zao ka mihitsy anao mana ahoana fa zange mbola fa misy inony misy matsa misy inony ka mba te ihany kely manahoana savadana ka nde tso savady rehefa le taloha efa lefa niaraka efa ela miantso zao le olona de tsy jerenao tapahana ataovy message fa miasa be azafady de atao foifoy le atao tena SMS tokoa short message azonareo ny fitiavana voalohany zany a tena mbola ao anatiny anao le tena mamy iny sarotrinao foana iresaka sarotrinao foana iaraka crédit laninao zany tsy olana sarotrinao foana ifankahita ny famaizina ny andro tsy mahatahotra mpanendaka ntsony ianao mandeha manatitra n'izy iny amin'ny alina zany ange fitiavana voalohany tsy ho de vonina mihitsy anao fatin'le olona zany ange io fa rehefa elaelo tsy mandeha amin'ny aby mpanendaka be any aminareo fa fitiavana voalohany mamy tsika reo fa nandalo fitiavana voalohany daholo tao amin'Andriamanitra ny ankabetsahany aiza riavana zany tsika mivavaka tena akorao foana fa za taloha tena olo-bavaka fa averiko a za zao tsy anaty fitiavana voalohany fa tsaroko fotsiny kosa nefa zany zako mifo amin'ny telo maraina mivavaka hatramin'ny valo maraina adiny 5 mivavaka isan'andro zany a vavaka adiny ray isan'andro zany tsy azoko ny aiko tsy ampy azy zany fa tena zany tena akoranao zany hoe mifo amin'ny 2 maraina vavaka hatramin'ny 7 maraina fondray amin'ny avy mivavaka tonga de mandeha manao asan'Andriamanitra tontolo ny andro tontolo ny andro riavana mamaky baiboly misy tantara mahalinanao foana anatin'io baiboly io sarotrinao foana andohalika hivavaka hitady an'Andriamanitra zavatra mahafinaritra de zao ao amin'ny olombelona sarotra de davina be mihitsy io fitiavana voalohany io na ho forcenao ary tsy de tena mety tso mihitsy hifankatibotra tabile fitanao eo foana inge le olona misy fotoana ary mba mitena hoe mba manaova re volona rehefa de tena mba tiany ho tiavina rehefa mba ataovindray reo le volo fa manaova re akanjo tsaratsara nareo fa tena de miteny koa ny anankiray mikibonareo koa ary mba enakenao kely fa jereva ohatrany rangabe rany nareo ezana antosinao mba anao mba andeha restaurant kely rehefa tena andeha efa volana laniny am'izany fa tsy ndao atao trano manao sakafo tsika hoe de tady zavatra any io sakafo any de ravandray le fitiavana voalohany fa mitondra voninkazo kely ianao hoe izy tsy mety mizahatra tsy azonao forcena fa zao ravana marary ao am' Jesosy ao amin'Andriamanitra alleloia azo iverenana tsara ny fitiavana voalohany azo iverenana ary zany mahatonga Jesosy tsy mangataka zavatra impossible amintsika zany Jesosy tsy mangataka an'izany hoe zavatra tsisy any aminao ny angatahany tsisy an'izany dadalabe manao an'izany ny devolo manao an'izany mba manaova régime amin'ny tekiby be ty ozy izy soameva verina manao abdominaux dady reo tsisy fitiavana voalohany zany fa reraka ka neny mba te hitandada mitsatoka tsara le chemise eo amin'ny tana sofina mihitsy dada mba manana kibo fa reraka ihany de tsy maintsy mivoraka ihany ny kibo de zao azo atao nefa miverina ao amin'Andriamanitra azonao atao miverina ny devolo mangataka zavatra tsy azonao tsy anananao dala maka gisa mainty dala mitady nable izy voaingana resaka tam'zao zany hoe mantegna amin'ny tantarabe de mitondra gisa mainty tsisy petana aiza re hita gisa mainty eny abrocatera miteny an'izany tsika mitady pesy izy ny vatro boe gisa mainty tsisy izy ny dikan'izay fa Jesosy raha mangataka zavatra aminao zavatra misy eny aminao ny alaina nefa mananteny aminao ao izy efa niara tamin'ny fitiavana voalohany kotsarovo zay nitoeranao fony ianao mbola tsy lavo taiza ho aizy ianao taloha taiza ho aizy tsika taloha misy eto olona mihaino an'izao fandarana zao alleloia
zao zany toerana tamin'ny mbola tsy lavo tia an'andriamanitra nge ianao io tsy nafoy an'andriamanitra nge ianao io e sary-piaro amin'ny fanjakan'andriamanitra nge ianao io e tsy zakanao mihitsy nge ny mpanao ratsy tsy zakanao mihitsy ny mpaniratsiran'andriamanitra azo izy anao am'izao fotoana zao jesosy miteny aminao mandehana miverina eo am'le toerana tsarovo ny toeranao fo mbola tsy lavo de mibeba halleloia halleloia amen halleloia za teteny amitsika rehetrrehetra androany taiza ny toeranao taloha tsy hitanao nafinaritra ve ravana ny fiainanao taloha niaraka tamin'andriamanitra tsy hitanao nafinaritra ve ravana ny fiainanao taloha halleloia mamy nge ravana zany fiarahana amin'andriamanitra ary za mangataka androany amin'andriamanitra mba ho tsarovatsika zany hoe taky ny ahoantsika taloha raha misy olona eto efa nirehatra be zany olo zany taloha tena mpivavaka be zany olo zany taloha fa ankehitriny zany olo zany lasa nangatsika ho anao ny tenin'andriamanitra androany miverena ianao amin'ny fitiavana voalohany ny olana mantsy de zao raha tsy verina amin'ny fitiavana voalohany tsika de tsy hoe maty de tapenge ny olona mampitaona zany tanefa vo miara amin'andriamanitra anao de maty tsy voatery maty nefa tandremo koa fa raha tsisy fiarovana ianao de maty romotra ny devoly am'izao fa tena marina tsy hoe maty fa misy zavatra loza kokoa mitranga de io teneny hoe raha tsy mibebaka ianao zany hoe mbola azonao ataony mibebaka androany mibeba ianao za jesosy fona aminao satria lavo ateto teto ny fotoana nilako taminao teto ny fotoana nanomboka nanadinoko anao de mibebaka ianao fa raha tsy mibebaka ianao zy ny tenin'andriamanitra de zao misy zavatra hitranga de ho avy jesosy ho avy akamindra ny fanaovanjiro hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao ianao hoe manana fanaovanjiro fanomeza-pahasoavana ositra fahefana ery tolotsaina avy amin'andriamanitra tolo zany rehetrarehetra mametra tanana ianao de sitrana amin'ny marary mitondra mavaka ianao de mivaly ny vavaka manao délivrance ianao to de mipitipitika daholo ny devoly mampianatra ianao tonga de tafiditra anatin'ny olona mitory ianao na olona voatoriana teny voalohany tonga de mibebaka olona efa tena mpianotory-teny miorona afaiza daholo zany ianao hoe mahay hoe mitory-teny tsy avana malala tsisy nahay mitory-teny zany tsika rehetrarehetra fa rendrerehetreny de nasiana fanaovanjiro teo amitsika ary tamin'ny alala fanaovanjiro na tonga anao nazava ny manodidina anao vo mijery anao ny olona de mazava eny am'izay toerana misy anao de mazava alleloia raha eo aminao foana fanaovanjiro de mandroso be foana ianao amin'ny asan'andriamanitra de mahery be foana ianao amin'ny ara-panahy saingy raha miala amin'ny fitiavana voalohany ianao ka tsy mibebaka ravana ka tsy miverina eo amin'le toerana zay nahalavonao de zavatra tsotra ihany io avy jesosy de esoriny ny fanaovanjiro de tsy ataony eo aminao tsony fa omeny olo-kafa izay vonona izay mirehatra izay anaty fitiavana voalohany na tsy tao anaty fitiavana voalohany koa fa tao anaty fitiavana voalohany de lavo fa na tsy ary ny toerana nalavony de mibebaka de miverina tamin'ny fitiavana voalohany misy fanaovanjiro averiny eny am'izany olona zany misy fanaovanjiro teny amin'ny sorom-panjaka ary fanaovanjiro io tsy hita maso fa io fanaovanjiro io de anankiray ihany de ny fanahin'i Jehovah de volazan'ny tenin'andriamanitra fa rehefa nametra tanan'ny Samuely Davida de nilatsaka tamin'ny fanahin'i Jehovah fa talohan'ny nilatsahany tamin'ny fanahin'i Jehovah niala tany amin'ny Saoly aloha de ositra nampanjaka gaky Saoly mbola mpanjaka ihany mbola Saoly ihany mbola tao an-tranony ihany fa tsy mitovy tamin'ny taloha intsony
ny zavatra nataon'ny Saoly tao aoriana nanosorana Davida ho mpanjaka, nanosorana le divily tamin'ny Davida, dia zavatra nataon'ny Paoly fahavoazana daholo amin'izay, fahampitehana teo amin'ny fiainany daholo amin'izay. Zay hetsika nataony rehetra satria nanina niala ny firavan-jiro. Ary zavatra nataon'ny Davida nanomboka teo ihany koa dia namokatra daholo satria nomena azy ny fanaovan-jiro. Ravana malala azo menany hafa ny fanaovan-jironao. Andao ho récupérentsika ny fanaovan-jirontsika. Ianao dia olona ampiasain'Andriamanitra ianao. Ianao dia olona novidian'Andriamanitra ianao. Tena tian'Andriamanitra ianao. Androany tonga aminao ny teny, niverenao ny fitiavana voalohany. Zao andro ianantsika izao no tokony niverentsika ny fitiavana voalohany. Aza miditra ny fitiavana faharoa sy fahatelo sy ny fahaefatra izany ianao. Fa ny olona manana fitiavana n'Andriamanitra, mirehatra amin'ny fitiavana n'Andriamanitra, no hany ho afaka ho tafajoro amin'izao andro faran'izao. Ho avy ny fanenjehana, ho avy ny pression maro, mba hahatonga ny olona tsy hivavaka intsony. Ary ny olona ho rarakeo, ny mpivavaka izay ho izany dia volo rarakeo, dia ny mpivavaka izay nidina tamin'ny fitiavana voalohany. Ataontsika hiverina fitiavana voalohany. Ho hitanao nge fa zavatra rehetra izay tsy ataonao eo, zavatra rehetra izay ho atrehanao sy haritanao eo, amin'ny fitiavana n'Andriamanitra naovanao andreny, tsy ho mavesatra aminao zany. Ary raha andany tomboka sesy ny mariky ny bibidia ianao amin'izao andro farany fametrahana an'izao, dia no fitiavanao n'Andriamanitra ny tsy anaovanao an'izany. Ary Andriamanitra koa tsy hijery fotsiny ianao. Tadidio fa ninona zavatra ataonao, na dia ny any am-ponao io efa mandany io azy, mandany devoly sy ny frombiny, dia hozy Jesosy hitako ny fikelezanao ainy, hitako ny faharetanao. Fantatro ny fikelezanao ainy, hitako ny faharetanao. Andao hiverina fitiavana voalohany tsika. Za mino fahavoaranao zany toriteny zany. Ho tain'Andriamanitra ny ianao. Tsika hiverina fitiavana voalohany, andao hitian'Andriamanitra. Andao hiverina hivavaka be tahaka ny zazakely. Halleluja. Ny olona zao fa ohatra me sinoby zany mivavaka mivavaka dia fa tsy riavana. Zao mihitsy no fotoana hiverenantsika mivavaka tahaka ny zaza ara-panahy. Mety misy miteny aminao, nareo koa toatra ny zaza ara-panahy be, mbola fahazazana ara-panahy be nareo zany, tsy maninona zany. Hitan'ny olona mitomany ianao mivavaka amin'izao dia lazany olona fahazaza ara-panahy, tsy maninona zany. Tsika hiverina zaza ara-panahy, tsika hiverina fitiavana voalohany. Fa amin'izany fotoana zany dia tsy hifindra ny fanaovan-jirontsika. Fa io fanaovan-jironao io no entinao hiakatra any an-danitra. Io fanaovan-jiro io no entintsika eo tongotry ny tompo ateritsika eo. Raha mijoro ianao, andao hijorontsika dia mahay reza. Raha lavo ianao za tsy teny tsy olana zany, olana ihany zany. Fa raha lavo nentina reninao dia ho tafity ianao. Fa raha lavo miverina ivary lavo ianao dia tsy ho tafity ianao. Andao tsika hiverina amin'Andriamanitra, andao tsika hiverina ety an'Andriamanitra. Mahay reza isika tsirairay avy. Halleluja. Hiverina aminao ary raiky. Matoky ny fosiny saiko Jesosy indro atolotro anao miaraka amin'ny alotoko Jesosy sakambino sy fino aminy satrinao maialoka manela
volaiko aminao hoe reota vitako atramizao satria fantatra fa efa namindrano fo atramizao mino aina miara itoetra aminao malaky sambatra efesosy tretsika ianao hoe satria fantatrao ankehitriny fa raha mibebaka ianao dia ho raisin'Andriamanitra eny dia avana malala dia ataontsika tony-bavaka izany dia ataontsika iteny hoe Jesosy a za hiverina aminao halleloia atao hiverina amin'Andriamanitra ho atsika fa raha miverina amin'Andriamanitra tsika dia ho tafaverina tokoa ary za teteny aminao fa Andriamanitra ngery avana mpamindra fo e ary ny teny tonga aminao androany tsy teny fibedesana fa teny tena hoe ansom-pitiavana hoe miferena ianao satria za mbola eto miandry anao ferena re Efesosy a fa tena tianao Jesosy ary tena tia nijoro ianao tia nisy vokatra ny azakazaka sy ny fikelezana aina nataonao tsy ingeryavana raha ny kely aina 7 taona e nefa tamin'ny taona ray farany 15 taona tsika nanaonao foana dia voafafa ingeryavana ilay zavatra nataontsika hatramin'izay nefa jerenge ny hafanamponao hatramin'izay jerengeryavana ny hafanamponao e jerenge reto mba hifahasan'Andriamanitra kely mba vitanao hatramin'izay jerenge ireo ranombavaka sy vaky-baiboly sy asa soa efa nataonao e raha ny teteny aminao hoe tsisy niampina tamin'i Jesosy ireny fa hitany ireny halleloia ary rehefa hitany ireny dia te hamaly fitianao izy ary le fanaovan-jiro eo aminao sady ho averiny no ampitombony halleloia raha manaiky miverina ianao androany tena tianao Jesosy ary mbola tsy nasolony anizaniza ny toeranao io misy toerana eo akaikin'i Jesosy eo aminao toeranao io toerana io dia ho anao rery nosoratana ho anao sur mesure ho anao misy asan'Andriamanitra ataonao tsy vitan'ny hafa fa ianao mahavita azy atao hiverinao amin'i Jesosy tsika milanao ny fanjakan'Andriamanitra milanao Jesosy ivavakantsika amin'izao fotoana izao ary ivavaka manokana ho antsika rehetrarehetra amin'izao andro farany andro mahory andro melohan'ny fanenjehana antsika vavaka izao fotoana tokony hijoroanao raha vitanao no mijoro sy miverina fitiavana voalohany ninninona fanenjehana sy ady zay mety fahoriana mety ho lalovantsika horiana kely ao dia ianao tafajoro ary tsy hoelanao dia ho raisin'Andriamanitra eny an-tanatra eo anany an-danitra tsika ry havana malala tsy olona
fitiavana faharoana fahatelo no tafakatrany fa ny olona fitiavana voalohany no tafakatrany an-danitra andaontsika hifamitona andaontsika hifampitantana da ho any amin'ny fitiavana voalohany halleloia tsy ampitsony zao ny mivavabavaka andao tena hivavaka isika hivavaksika amin'izao fotoana zao jesosy misaotra anao misaotra petsika tamin'izay rehetra nataonao misaotra ny amin'ny teninao misaotra jesosy satria fantatry fa androany dia misy teny maika tiana holazaina taminay ary voarainay zany teny zany jesosy voarainay ny afatra sotra jesosy makasitraka jesosy tsy voavalinay ny zavatra zay nataonao androany mety teny kely nandritra ny minitra maromaro fotsiny zany fa miantoka no avinay sy ny fiainanay mandrakizay sotra jesosy za matoky fa betsaka ny olo leto izay mety efa lavina mety tafiara tamin'ny fitiavana voalohany fa ianao kosa nefa amerina anay amin'ny fitiavana voalohany ianao ity koa za jesosy zay mivady zay menakavo kely reto ankizy atao amin'ny gropy ny mpanaraka an'izao fandarana zao avereno amin'ny fitiavana voalohany zay raha misy latsaka jesosy dia avereno androany raha misy toerana nahalavo anay tompo irao ny fanenao masy tampahafantatra anay teto ny nahalatsahanay dia iverineo zay ibebaka izay mibebaka aminao raha misy tandrevaka misy tsirambina mety nataonay fa zay teo any an-danitra zay jesosy tia hita fiteo anatry anao zay jesosy teo any aminao makasitraka anao jesosy satria fantatry fa maro ny olona mety naverinao ndray teto tamin'ity androany ity dia makasitraka jesosy makasitraka satria raha samy tapaverina izay dia fakahita any an-danitra izay hiaraka aminao voninahitra ny eo anao dia vosy satana kosa zay mitady anelingelona ny fandrosoana era-panasy sy ny fiverenanay tsirairay avy amin'ny fitiavana voalohany dia afaritra amin'ny raha maherin'i jesosy kristy tompon'ny sabata amin'izao fotoana tsy anakely tsy anapahefana fa zay tsy maintsy mandroso zay tsy maintsy manompo an'Andriamanitra zay tsy maintsy mahita ny tavan'Andriamanitra zay tsy maintsy miona aminao jesosy voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay halleloia amen ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana zao dia andao mpandrosika navavatsika Erika Raka eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena teny tompona vavy Erika Pasteur dia mbola faly miaravatsika amin'ny tenako amin'ny arify dia revavaka tsika ho an'ny firenena sy amaranana amin'izao fotoana izao dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy midera ny mankalaza ny anaranao izay fa mbola mitantanao sy mifindinao izay tsirairay avy eto fahafanay mbola tonga eto amin'izao toeran'izao ahafahanay mihaino ny afatra ao mihaino ny tenao dia tsy malalo satria tena tonga teto tokoa ianao nitory taminay tsirairay avy mba hanananay an'izany fo afeno fitiavana zany iverenanay amin'ilay fitiavana velohany dia tsy malalo satria mety mbola maro aminay reto ny matimaty natory mihitsy mangatsika ka nampifoazonao ndray tamin'izany teny mamy zany tamin'izany afatrao zany dia tsy malalo mba hijoroanay izay efa mijoro sy ampiorina anay mandrakariva ka tsy hialy ety aminay ny fanaovam-didy dia tsy malalo dia fanay masinao zany makasitraka tamin'ny teninao dia kosa satria safidy aminay ny teninao ary sabatra roa lela ho anay tamin'ny teninao zany dia tsy malalo ary matoa izay fizamainao amin'izany teninao zany dia ny tantananao no mitiavanao anay tsirairay avy dia kosa makasitraka indrindra dia Jesosy ny malalaka ary eto ato anatinay zany fanaovam-didy zany ny fanainao masina mba hirehatra aminay tsirairay avy ary ireo olona mbola tsy mandray an'izany dia Jesosy malala dia vanginy fanainao masina mba handray an'izany toetra ao aminy fanaovam-didy zany dia Jesosy malala na tena ampirehatra azy ireo ampiverina azy ireo aminao indray mba hananany izany fitiavana voalohany zany satria matoto no voatoto eto amin'ny teny zany dia misy olona tianao handray an'izany afatra izany izay amin'ny fiain'ity ka vangivy izy ireny Jesosy azavela atoritory fa ho azy ny ara-panahiny izy ireny tsirairay avy ary ataovy tena mitoetra atao fonay zany teny zany Jesosy izay ny angatanay mba ty voasaingo ny voromaherina mba ty hiala ato anatinay zany fa ty mitoetra ato anatinay tsirairay avy dia amin'ity dia makasitraka Jesosy fa totosasaona tsara amin'ny fotoana rehetra na mivavaka fanombohany zany sotranao koa izay Jesosy malala ny amin'ny mpanomponao nitondra n'izany teny zany tenao mihitsy nanendriny lelany sotra ihany koa tamin'ny pasiterana melabelatra nafahanay ny tena mijoro mandrakariva nafahanay mihaino an'izany afatao zany ankehitriny izay Jesosy malala hivavaka ho an'ny firenenay tena mitavavaka amin'ny firenenay Jesosy malalaka zany indrindra no hoentinay amin'ny fialy ity hoentinay eto anatrehanao ny firenenay Jesosy
miakina aminao ny ao amin'ny firenena eo, mbola matimaty amin'ny firenena io Jesosy malalo, mbola variana, mbola matoro ny firenena io Jesosy na dehibe ary ny mpanomponao Jesosy malalo dia mbola tena tsy miorona, tsy miverina aminao. Fa izany indrindra Jesosy no angatanay mba arotsaka ao ilay fanahy masinao mba ho diro an-tazava amin'ny firenenay, mba hampifoa an'ireo vahoaka malagasy Jesosy malalo, mba hiverina amin'ny fitiavana voalohany Jesosy, satria izany no tena ilaina amin'izao andro faran'izao, satria raha ho avy ianao eny amin'ny raha amin'ny lanitra dia mety ho very ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy. Ka izany Jesosy no angatanay fanainao masina amangana izy eo amin'izao fotoana izao, amanga ny tsirairay avy mba tsy atorotsoro izy ireo, mba tsy ho variana amin'ny zavatra tsy mahasoa, zavatra mifamiratry ny maso, fa tena hoe hitodika hifo, hitodika hijery anao, hanompo anao, hijoro amin'ny fahamarinanao. Ary be koa ny angatahako Jesosy malala mba be ny mpanomponao, mba hifoa amin'izao andro faran'izao, mba hitoro ny filazantaranao marina dia ny fahamarinanao, ny fahamasinana rehetra Jesosy malala izay mbola tsy maro no mitory an'izany ao amin'ny firenena io. Fa ny angatanay Jesosy mba ny fanaovan-jerinao tena hirotsaka amin'ireny mpanomponao ireny, mba ahafahan'izy mampita an'izany amin'ireo kristianina maro ao amin'ny firenena io. Dia apetraka feno ampitananao koa Jesosy malala ireo olona marary, ireo mandalo azy Jesosy, miasina aminao ireny olona any amin'ny hopitaly ireny, mba hidio amin'ny fanahy masinao izy ireny, mba hitisika aminao koa Jesosy, hanetraka amin'ny fiainanao am-pelantananao. Ianao no anasitana azy ireny Jesosy, satria raha ianao miasa sy mamikasika azy ireny dia ho sitana izy ireny amin'ny rahanao, satria ny rahanao ilay raha mahagaga, ianao ilay tompon-tera ambony tera Jesosy malalo. Fa izany indrindra no angatanay mba hamangy an'ireny isam-batan'olona na any amin'ny hopitaly ianao na any amin'ny tokantrano misy azy ihany Jesosy, dia efa ndio amin'indra fotonao. Eo koa ireo tokantrano Jesosy ao anatin'ny ady, ao anatin'ny olana mandany fedra maro, na ny izany na olana maro samihafa, dia ianao koa Jesosy androtsaka amin'ny fananao masina amin'ny tokantrano tsirairay avy ireny, mba tena handray anao ny olona tsirairay avy, hametraka amin'ny fiainany eo am-pelantananao ny tsirairay avy Jesosy malala. Dia mitondram-bavaka ihany koa Jesosy, ka dinina ny eponza Jesosy, milanao koa izy ireny Jesosy mba hivapoa, mba handray anao, mba hiverina aminao, ka ao amin'izy ireny fitiavana voalohany mba hanitsony anao indrindra amin'izao andro faran'izao. Dia mamindrafo amin'ny vahoaka malagasy ianao, mamindrafo amin'ny firenena ianao Jesosy malala. Fantatro fa ianao Jesosy raha tena miasa ao dia tena voavonjy ny olona tsirairay avy, fa tena koa manantsona anao. Dia izany indrindra Jesosy mbola andrandrainay sy angatanay bavaka amin'izany firenena izany. Dia tadiny koa Jesosy malala ireo mpanao politika, mba tena fasika ny fanainao masina izy ireny, mitodika aminao tanteraka, hametraka amin'ny firenena io am-pelantananao. Dia matoky tsy mihitsy Jesosy malala, fa dia tsirairay avy tena handray an'izany teny izany, dia tena hiorina hijoro andeha amin'ny fahamarinanao, ary hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Ka ndreto izay Jesosy raha andeha atody dia tario amin'ny fanahy masinao izay, ary ny fanainao masina tena tsy ala aminay tsirairay avy, fa hameno anay sy ao amin'ny tokantranonay sy angoronanay. Dia raha atody izay Jesosy dia ianao ny hanetoro masimamy anay, ianao ny tany tokantranonay tsirairay avy, fa ampifoanay indray dia ho feno fifaliana indray izay ny fo marainy. Dia amin'ny anaranao na niretrahana an'izany zavatra izany misaotra Jesosy malalo. Alleluia, amen. Alleluia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany tenin'Andriamanitra izay vavaka nentina anavavitsika Erika tamin'ity androany ity. Misaotra anareo rehetra izay naharitra ny teto, misaotra anareo izay nandray anjara ihany koa, ranavavy Rodina vavaka fanombohana, ranavavy Ama tamin'ny tenin'Andriamanitra, dia ranavavy Erika tamin'ny vavaka firenena. Dia misaotra anareo rehetra naharitra ny hatramin'ny farany teto koa, dia hotain'Andriamanitra ianareo ary mino fa hiverina amin'ny fitiavana voalohany daholo tsika. Raha mbola tsy tonga any amin'ny rano lanitra Jesosy dia eo andreto indray rapitso tahaka izao mandrapatokan'izay fiarahantsika ny tapitra fa ny fiarahantsika nefa afaka mitohy raha miditra amin'ny site web ny Aki radio ianao www.andramakaizao.com. misy toteny isaky ny adiny telo, amin'indray amin'ny maraina, amin'ny efatra maraina, amin'ny fito maraina, dia amin'ny folo maraina. Rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao, raha tsy nahenao hatramin'ny voalohany na mbola te hampitombo fianona indray ianao dia afaka mbola mihaino ianao rapitso. Amin'ny ray atoandro, amin'ny efatra ariva ary amin'ny fito ariva koa dia misy tenin'Andriamanitra. Anelan'izay moa dia lahatra mampionona daholo ny hirahira ao ny fandarana isan-karazany, teninaina izay mety ny anabaviaina,
ao ihany koa reo fandarana izay mbola erinao amin'ny fandarana akiradio ko dia samita in'Andriamanitra atsika raha pitsotsika miona voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany a halleloia amen manome fotoanatsika parapitso a dia azadino a parapitso a fotoana fitozatsika mbavaka ny marary a dia manomboka rapitso après-midi nareo dia afaka mandeha fandrainareo a message a ho any zay a hoentsika ambavaka marary ten'Andriamanitra samy mahery a halleloia amen